misaotra ny amin'ny ny anadasin raha vavy rehetra efa tonga eto amin'ity toeranyity androany. Misaotra ihany koa ny amin'izay mbola eny an-dalana eny Jesosy fa ianao ny efa mitarika ny dian'izy ireo dia ho tonga soamantsara eto ihany koa izy ireo androany. Misaotra Jesosy misaotra amin'ny zavatra rehetra ary indrindra Tompo any tena hoe mankasitraka feno anao zahay. Fa tanteraka eto amin'ity fotoan'ity androany indray ny teninao hoe rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afony Jesosy iza tokoa moa zahay. Iza tokoa moa zahay tsinitsinina zahay Jesosy fa eo amasinao zahay dia tena misy valeur eo amasinao. Tena tianao zahay. Ianao ilay efa niteny taminay hoe be voninahitra ianao sady tiako. Halleluja. Misaotra Jesosy misaotra tena misaotra anao zahay fa ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ilay tompo ny tompo. Ilay masina indrindra indray manatrika anay eto amin'ity toeranyity androany. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Fahasoavanao no mbola ahafahanay manatona anao androany Jesosy. Dia tena mankasitraka feno anao zahay. Feno fankasitrahana anao zahay Jesosy Kristy. Fa tsara loatra ianao Andriamanitra, tsara loatra ianao. Mpanao tsara ianao, karakara ny tsirairay avy ianao. Ny zanako sy ny asan'ny tanako izay ianao dia aoka ho adidiko ihany. Dia na izay tsy nangatahanay taminao dia nataonao teo amin'ny fiainanay. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra anao zahay. Androan'izay Jesosy dia mifona aminao mangataka famindrapo aminao satria indraindray dia tsy hitanay akory ny zavatra ataonao eo amin'ny fiainanay. Tena mifona aminao ny amin'izany zahay Jesosy. Izay mieritreritra indraindray fa izay ilainay ihany, izay ihany ka tanteraka dia izay ihany no avy aminao. Fa misy zavatra tsy mankasitraka anao zay androany. Hatramin'ny détail kely indrindra amin'ny fiainanay dia raisinao an-tanana Jesosy. Mifona fa tsy takatry ny sainay izany indraindray. Dia mifona aminao zahay. Mifona Tompo Jesosy androany ianao ihany koa ilay efa niteny hoe fa ho tanareo ozy ianao no hevitra mampisaraka anareo amiko ka tsy mihaino Jesosy androany Tompo tena mangataka aminao zahay mamelany elokay rehetra. Tena te hiaona aminao zay androany raha tonga eto amin'ity toeranyity Jesosy. Diovy amin'ny ranao masina izahay. Diovy amin'ny ranao masina izahay tsisy efitrefitra nasaraka anay aminao. Fa tena te hahitanao zahay Jesosy Kristy. Tena te hatsapa feno ny fanatrehanao zay androany Jesosy. Tsy te hiala maina eto. Tsy tianay hoe tahaka ny idiranay eto ny voanay eto androany Jesosy. Fa tena hoe tafahoana tanteraka taminao zay eto amin'ity toeranyity androany. Niza tsirairay avy eto androany Jesosy tonga eto amin'ity toeranyity aza vela isy hiala maina zany Jesosy Kristy. Kasio tena hoe kasio anehoy fa eto ianao. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao. Halleluja. Amen. Amen. Ovakitsika kely ny teny ny anaran'i Jesosy. Aloha zany dia tena izay foana ny apetraka fanay masina tato anatiko dia zaraiko amintsika hoe tsisy hoe tenin'Andriamanitra hoe lamidaty izany fa tena ajory foana ny tenin'Andriamanitra na efa entsika foana ary. Dia vakitsika ny ao amin'ny Matthieu chapitre 11 verset 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Eto ny zoga hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Amen. Tena hoe izany tenin'Andriamanitra izany tena raisintsika tsirairay mihitsy hoe eto ny zogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona po dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Amen. Taontsika mbola hivavaka amin'izao fotoan'izao tena angataka an' Jesosy mba tena ho tanteraka amintsika izany teniny izany, mba tena ho ampiaritsika izany teniny izany hoe hianatra ao amin'i Jesosy tsika. Mianara amiko izy tena hoe mila miana ho an'ny fanahinareo nareo. Tsy haiko ianareo ve za manokana aloha tena izany tena hoe tena tiako hoe fiainako mihitsy izany hoe manana fitsaharana izany.
dia izay ny tenin'i Jesosy hoe menara amiko izy izy. Dia andao tsika mbola hivavaka amin'izao fotoana izao tena hianatra ao amin'i Jesosy e. Tena hiaraka handeha amin'i Jesosy e. Tena hoe ho fiainantsika izany hoe Jesosy atao anatintsika izany, izay tiany no ataontsika, izay sitrapony no ataontsika. Tena manasa antsika mihitsy izy hoe manahafa na menara amiko. Andao hivavaka tsika. Alleluia. 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 Misaotra Jesosy e. Tena mankasitraka anao, tena misaotra foana ny amin'ny teninao Jesosy Kristy. Ndry misaotra Jesosy mbola manasa anay indray ianao androany hoe menara amiko. Fa malemy fanahy sy tsy miavona poa. Dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Alleluia. Tena misaotra Jesosy e. Misaotra ny amin'izany teninao izany Jesosy Kristy. Mitona anay indray ianao androany. Mampatsiahy anay indray ianao androany fa tokony hianatra aminao foana izay. Alleluia. Tena izany Jesosy e. Tena ilainay ny fitsarana avy aminao. Mivavaka izay androany Jesosy Kristy mba tena anekenay hianatra aminao. Anekenay hanahaka anao Jesosy Kristy. Anananay ny toetranao Jesosy Kristy. Ianao no ho modely aminay Jesosy Kristy. Ampianary izay tsy hibanjina fa tsy ianao irery ihany Jesosy. Ampafantaro anay foana Jesosy isan'andro hoe ohatra ny ahoana marina moa ianao, iza tokoa moa ianao. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra malemy fanasa tsy miavona po, ianao ilay Andriamanitra tsy manavaka n'iza n'iza, ianao ilay Andriamanitra nanetry tena, ianao ilay Andriamanitra mampianatra anay mandefitra Jesosy satria ianao ihany koa dia nandefitra. Natao tsinitsinina ianao tetỳ an-tany Jesosy. Ny tenenana ratsy ianao raha efa tena ho fantsihana teo amin'ny hazofijaliana. Hiatrika ny mafy indrindra. Fa tsy ny tena ianao na ny lobava Jesosy. Alleluia Jesosy. Eo anay izany toe-po izany. Ampianaro an'izany toe-po izany isan'andro izay Jesosy. Anana fo feno fangorahana. Fa hianatra angina kosa Jesosy Kristy. Tsy voatery teny foana Jesosy. Fa ampianaro ay angina tahaka anao. Ny fahanginanao Jesosy tsy nidika hoe faharesena. Fa niala teo any ianao dia nandresy ny fahafatesana ho anay. Alleluia. Misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny fitiavanao. Tena misaotra ny fitiavanao anay tsirairay avy. Ataovy tena fantatray tadidinay ho lalipaka ty anatin'ny fonay isan'andro Jesosy. Ny fitiavanao, ilay fitiavana faratampony, nanoloranao ny ainao teo amin'ny hazofijaliana, nandatsahanao ny ranao masina mba ho fanavotana ho anay tsirairay avy Jesosy. Aoka ho tsaronay isan'andro izany Jesosy. Dia tena ianao ilay ho modely parfait ho anay tsirairay avy. Izay nataonao no ataonay. Izay sitraponao no ataonay Jesosy. Dia omeo fotoana ny tsirairay avy isan'andro fa tena hanam-potoana hoe iombonana aminao, hifandraisana aminao, mba hahafahanay mahafantatra bebe kokoa isan'andro anao Jesosy Kristy. Tsy afaky ny teny mihitsy izay androany fa fantatra tanteraka ianao. Fa mila mahafantatra anao bebe kokoa hatrany isan'andro izay Jesosy. Fanay masina tario izahay. Tario ny fiainanay. Fenoy anao izay fanay masina. Fenoy anao isan'andro izay fanay masina. Tena mila anao izahay, ianao ilay namana mahatoky indrindra. Ianao ilay afaka mampafantatra anay izay tokony ataonay rehetra. Aoka anay ho tarianao izay fanay masina. Satria ny teninao Jesosy efa niteny hoe izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Dia aoka tena ho tarianao izay fanay masina. Manaiky izay ho tarianao fanay masina. Fenoy anao ny tsirairay avy. Na izay efa tonga eto amin'ity toerana ity,
na izay mbola eny an-dalana izay mety tsy afaka tonga eto amin'ity toerana koa androany fenoy ianao fanahy masina mila anao zahay miandrandranao indray izay androany manatenanao indray izay androany ny ameny tanteraka anay indray fanahy masina tena hoe mila fahafenona avy aminao zahay mila fahafenona avy aminao zahay ao anatin'izao fotoana izao fenoy ianao izay hitarika louange eto androany fanahy masina fenoy ianao ny groupe de louange rehetra fenoy ianao fanahy masina na ny musicien na ny mpihira izay manana anjara rehetra ao anatin'izao fotoana izao izay tondra ny teninao izay manana anjara rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fenoy ianao fanahy masina aoka ianao no hiasa mahery eto amin'ity toerana ity androany aoka ianao rery ihany no hiasa eto amin'ity toerana ity androany fanahy masina tena miandrandranao zahay miandrandra ilay anjara tsara avy aminao indray izay tsirairay avy androany fanahy masina manatrefeno ny fotoananay manatrefeno ny fotoananay dia tena fenoy ianao zahay fenoy ianao zahay fanahy masina tsy mahay manao na manao na inona zahay raha tsy ianao no mameno anay tsy amin'ny herina amin'ny fahatanjahana fa amin'ny fanahiko Jehovah amin'ny fanahy masinao rery ihany Jesosy dia aoka ho feno ny fanahy masinao foana zahay aoka izay tiana ho tenenina no ho voateny androany Jesosy Kristy izay avy aminao rery ihany no ka ho renesinay eto amin'ity toerana ity androany Jesosy Kristy ianao no ampiteny ny mpanomponao amin'izay tiana ho tenenina eto amin'ity toerana ity androany Jesosy Kristy dia aoka ny fonay tsirairay avy tena hoe hisokatra androany hisokatra tena hoe anatenanao anatenatena iona aminao tanteraka eto amin'ity toerana ity halleluja misaotra Jesosy misandrata amin'ny avondrindra misandrata amin'ny avondrindra misandrata Jesosy halleluja voninahitra ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja amen. Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. J'espère vraiment que vous allez bien, même si ça va passer, pas grave, d'accord? Parce que dans l'instant où vous avez choisi de venir dans cet endroit, tout va bien aller dans votre vie. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. C'est écrit dans Psaume 104, 100, verset 4. Alléluia, alléluia. Dieu va faire quelque chose dans votre vie cet après-midi. Amen, amen. On va inviter le Saint-Esprit qui soit le centre de ces moments. Amen. On a déjà prié tout à l'heure pour que tout se passe bien. Et nous croyons que tout va bien se passer, Seigneur. Dans les moments d'adoration, de louange et dans notre vie personnelle. Parce que tu es là. Parce que tu n'as pas changé hier, aujourd'hui et à jamais. Sois présent, Saint-Esprit, nous t'invitons. Touche nos vies, touche nos cœurs. Que les choses, Seigneur, qu'on va faire dans cet endroit seront conformes à ta volonté parfaite. Nous ne voulons pas chanter parce que nous savons chanter. Nous ne sommes pas les meilleurs, Papa. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous as choisis. Et sois exalté. Amen. Tumpuoka si winchai ni funai harutsai aminai ni fanai masinau tunitami ponte
kosta tompo midinovay ny fiainanay amen tompo kasi mindray tompo kasi indray ny fonay harotsay aminay ny fanay masinao tunitami Pentecosta tompo midinovay ny fiainanay atsanao zay fanay masina droa fanay masina avi fanay masina midinare fanay masina venuia vakiuanao ny foko azakao tompo kasi indray ny fonay zay androany fanainao masina zay aminay fanay masinao ny fanay masinao tunitami Pentecosta tompo midinovay ny fiainanay antsoanao zay fanay masina androany fanay masina avy antsoanao zay fanay masina midinare fanay masina venuia vakiuanao ny foko anaotsotsika tlano fanay masina androany fanay masina avia fanay masina midinare fanay masina venuia vakiuanao ny foko vakiuanao ny foko androany azakao vakiuanao ny foko vakiuanao zao fotoana zao fanahy masina azakao vakiuanao ny foko azakao andao irentsika ihany fanahy masina fanay masina avy fanay masina fanay masina midinare fanay masina venuia vakiuanao ny foko azakao andao resitsika amboninahitra izy androany andao hitehaka mafy amin'ny fanatrehan andao hitehaka mafy ny fanatrehantsika tonga soeto ianao fanay masina tonga soeto ianao noho izany fanatrehan fanay masina zany a dia misy communion fraternelle tena teneny le olo akaikinao tena faly mahitanao androany alleluia tsy amin'ny fiatsaram-bela tsy fa tena faly mahitanao raha vavy raha nadamo amin'ny tompo le fianakavika ao amin'ny tompo alleluia alleluia hey alleluia raha mbola nomeny tompo sika dia hidera azy raha mbola nomeny vavy sika dia hidera azy alleluia falhou, amém, falhou, maíta.
joie quand tu me dis Amen. Allez, viens, prends ma main. Allons dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, car le Seigneur est au rendez-vous. Amen. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Emmanuel, dansant l'amour immense, entrant dans sa présence et faisant sa connaissance, chantant ses louanges avec tous les anges pour le célébrer. Faliao, faliao, hey, faliao, oh, faliao maïtana. Faliao, 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 oh, faliao maïtana. Je crie de joie quand tu me dis que tous mes amis, amen, toute ma famille, tous mes amis sont réunis dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, ensemble, nous prions notre Père, ensemble, recevons sa lumière, amen, unis autour de son nom pour recevoir ses dons et toutes ses bénédictions. J'ouvre grand mon cœur, j'accueille le Seigneur, c'est le bonheur. Faliao, 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 oh, faliao maïtana. Faliao, ouais, faliao, faliao, oh, faliao maïtana. Faliao, ouais, faliao, 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 ouais, faliao, oh, faliao, 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 ouais, encore une fois, faliao, 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 ouais, faliao, oh, faliao, 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 ouais, faliao. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort? Jésus mérite encore plus fort, encore plus fort. Amen, 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 amen. Alléluia. David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et je veux vraiment cet après-midi que nous serions tous selon le cœur de Dieu. Amen. Nous allons danser comme on n'a jamais dansé. Nous allons le louer. Parce que nous sommes comme David. Nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Hey. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je
J'adore, j'adore, j'adore comme David. J'adore, 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 j'adore comme David. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons continuer encore. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, avoir un moment spécial avec toi cet après-midi. Rien que toi et moi. Je veux que tu sois fier de ma louange ce matin, cet après-midi. Je veux t'offrir les meilleurs de moi-même. Je veux t'offrir les meilleurs des louanges, les meilleurs de l'adoration. Parce que tu es digne d'être adoré et d'être loué comme jamais. Mamevoninahitra ny anaranao satria mendrika izany ianao. Raha nanokana ny fiainanay tamin'ny asa izahay, tamin'ny fianarana, tamin'ny namanay dia androany, amin'izao ora sy fotoana izao dia manokana ny fiainanay iteranao izahay. Satria tsara loatra ny fiainanay ianao. Tahaka ny tenen'ilay mpitarika fotoana teo tompo hoe na ny sekondra iray ara tsy vitanay. Ianao no manome an'izany dia fahasoavana manokana tompo ty après-midi ity. Raha tsy se concentrer fa namasina dia apio ay se concentrer amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao. Tsy te hijery olona, tsy te hitanisan'ny olona kokory aho, fa te hideranao fotsiny androany. Te hankalazanao fotsiny androany, te hitanisany fahatsaranao a. Satria tompony antsony havelomako, te hiteranao. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Merci Seigneur. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Oui Seigneur. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Chantons ensemble, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. T'adorer, Seigneur. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, Seigneur. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Est-ce que tu peux tout simplement faire une petite prière ce matin, cet après-midi? Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur. Pas seulement pour cet après-midi, mais toute ma vie, je veux t'adorer en fait. Amin'ny fiainako rehetrarehetra andavanandro, amin'ny fotom-pisainako, fitepony foko dia te hiteranao Andriamanitra. Te ho tahaka ny Davida. Ozy izy ianao hoe tena selon cœur anao Davida dia za koa dia tena te anao an'izany androany. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien
ta raison de vivre, c'est d'adorer le Seigneur. Si tu ne comprends pas, appelle le Saint-Esprit. Enseigne-moi cet après-midi. Je veux être une personne qui t'adore en tout temps, en toutes circonstances. Peu importe les choses qui se passent dans ma vie. Je veux être une femme, un homme, un adorateur, selon le cœur de Dieu comme David. Je veux l'être, Seigneur. Peut-être que dans les moments de manque dans ma vie, je me sens désespérée. Mais dans ce moment-là, je veux choisir de t'adorer. Dans les moments difficiles, papa, je veux choisir de t'adorer. Parce que c'est ce que tu veux que je sois. Je vais obéir, je prends cette décision. Aide-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Fatikianao, Nyantunya veluma kuteniterana. Nyantunya veluma kuteniterana. Hallelujah. Sai no alto minha veluma. Sai no alto minha veluma. Deniterana. Hallelujah. Sai no alto minha veluma. 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 Deniterana. Encore une fois. Sai no alto minha veluma. Deniterana. Sai no alto minha veluma. Deniterana. Sai no alto minha veluma. Sai no alto minha veluma. Deniterana fukremantulo. Menina itsanga. Tsy mifantatra ny apitso fa androany izay Andriamanitra dia choisir ny terana. Satria mendrika ho teraina ianao. Satria mahatoky ny fitondranao izay. Fa ianao tsy manao zavatra ratsy amin'ny fiainanay izany Andriamanitra. Choisir izay ny hanohy ny fiainanay mankany an-davatra amin'ny fiterana. Alleluia. Choisir izay ninina zavatra mitranga dia hiteranao izay. Satria tsara loatra ianao. Ary tsy manao zavatra ratsy amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Alleluia. 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 Donc ça c'est important de la Tsika navao ny falorantenantsika ao anatiny izany izy izany. Alleluia. An-tananao no apetrako indray ny momba rehetra
iainako amen eo ampelantananao anao koa toria Jesu mino anao hanao manoto luao ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao tompo dia ianao ataovy amin'ny fonao rehetra ataovy amin'ny fonao rehetra alleluia iarady iarady naiza naiza le anao nao tsiky natoma atoky anao atoky anao iainao aminy lalanao reteny fikasanao Jesu mino anao hanao manoto ny antony velomako ny antony velomako sy ny antony rako Jesu mino anao zay toko hanao manoto luao ny antony velomako sy ny antony rako dia teneno amin'ny vavanao mihitsy izao fanoloran-teny zany raha afaka miteny ny vavanao dia avao izay ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra androany Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy tany izay mino izahay nandefa ny zanan'ilay tokana izy amonjy ny fanahinay notorotokona tamin'ny fanahy azy nampitsaleny izy mba hampandresena amonjena ny fanahiko mino ny fisiny amin'ny fiainako isan'andro mino fa naalina ny atoandro naizanaiza leako dia miaro ahy izy ny anjely manodidina anahy isan'andro naizanaiza leako sambatra sy tsara antoka miaraka amin'ny Jesosy mino aho fa zanak'Andriamanitra ary mino hitsaoka azy izy mitsaoka anao Jesus mitsaoka anao andao iramafy mitsaoka azy androany mitsaoka anao zay topo mitsaoka Avesatra tonatiko ty tononkely ty dia andao averintsika androany dia tolotra ho ana mpianatra anankiray
yarati naisa leana na usiki natuma hatukiana yaina amini lala nao retenifika sana turi ataotsika ihany yarati naisa topo naisa leana na utsiky nato atoky anao zay Jesosy atoky yaina amin'ny lalanao amin'ny lalanao retenifika sana toria iteniantsika mino anazy isika alleluia Jesu mino anaua hanao manotro loa nyantony velomako sy nyantony rako Jesu mino anao zay mino ny fitondranao izay mino ny fahatsaranao zay hanao manotro nyantony velomako Andriamanitra dia ianao nyantony velomako sy nyantony rako dia Alléluia. Låt oss inte kan få känna till något. Låt oss inte kan få känna till något. Aujourd'hui, on va encore chanter avec des paroles très profondes. Je t'aime, Seigneur. Je ne sais pas quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu es tombé amoureux de quelqu'un, cette parole est très profonde. Quand tu le reçois, tu es tellement heureux. Mais aujourd'hui, on va consacrer ce mot pour le Seigneur. Amen. On va l'aimer de tout notre cœur. Nos mots sont trop petits, Seigneur, mais nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es notre premier amour. Et rien, nul n'est comparable à toi. T'aimer, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, qui me fait dire en ce moment, Seigneur, avant tout. Tiako mihoatra ny fitahina zay ho azoko. Tiako mihoatra ny vady aman-janako. Tiako mihoatra Jesosy ô ny filako zavatra eto ambony tany. Tiako ianao. Alléluia. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Nos esprits qui te louent. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire, Seigneur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. On va laisser les musiciens jouer selon le cœur de Dieu. On va leur laisser jouer avec les anges qui jouent avec eux. Nous, on va tout simplement dire à Jésus qu'on l'aime. Je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier. Je choisis ces moments, Seigneur, Seigneur, de te dire que je t'aime. Dis que non, Jésus. Dis que non. Dis que non. Dis que non, Jésus. Rabababa sheregerere. Rababa sheregestararash. Rabababa shererere kishikala bababash. Rakastakara baba shererere. Serigelaga sherarash. Rabababa sheregese. Rate kesekerere sheregesaramash. Je t'aime, Seigneur. Je te le dis. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te choisit. Oh, je t'aime, Seigneur. Je te le dis. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te choisit. On va chanter ensemble ce chant venant du Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur. Je te le dis. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te choisit. Mon cœur te choisit. Encore une fois, chantons fort. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je te le dis. Je t'aime, Seigneur. Mon cœur te choisit. Je te choisis, Seigneur, comme mon maître, comme mon Dieu, Seigneur, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui me conduit pas à pas, Seigneur. Socha miazona silatsa kanendavaka. Socha miazona na tsianuta. Socha miazona na Jesus. Ino anao atramfarana. Mandrapatonga anao ny mirao lanitra. Socha Jesus. Mankasitraka anao zay fanamasina mifanatrianao ary mbola anatrianao amin'ny fotoana rehetra. Mankasitraka anao zay nitantana ny vavanay hideranao androany. Hitantana ny fonay hideranao androany. Mankasitraka anao zay fanamasina fanapirasinao fosaina sy fanahideranao amin'ny famarinana sy amin'ny famasinana. Dia mbola kina aminao ny fiainanay. Mitenena indray, mitenena indray, mitenena teny famarinana, teny famasinana fa anaiova amin'ny fanavozana ny saina sy ho bagazinay hoentinay mandrapatonga anao any amin'ny raony lanitra. Manjaka amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka an'Andriamanitra. Hitehaka mafisika. Hitehaka mafisika fa lehibe Andriamanitra. Amen. Dia manasa ny amin'ny fotoana manaraka tompoko.
okasika mbola anararoatra zao atmosfera misy ato amin'ity toerana ity zao, mbola hideran'Andriamanitra sika satria fandresena ny fahatongavasika sanao eto androany. Mba azonao asaina ve fa ao anatin'ny vatasika misy mihoatra ny 40,000 miliara na microbe. Fa maninona zaso anao mbola eto androany? Satria mbola mandidy an'izany Andriamanitra ahasoanao fa sy hamonanao. Zany farabeazan'ilay Andriamanitra sika zany, ivavahasika sanao eto, atongavasika sanao eto. Ary ny fahavalonao dia sy manaiky fa te handringana. Tsy hanaiky ny fahatongavanao eto satria tonga mifanatren'Andriamanitra ianao. Sa avelan'i Jesosy hiala maina eto ianao, fa hiditra amin'ny fiainanao izy, hikasika anao izy. Raha manafatankarana sika dia indro izao momba anareo mandrakariva, mandra-patapitra ny fataperana izao tontolo izao Jesosy. Matoa ny fo sika sanao mbola amin'ny tempo, amina cadence équilibré. Andriamanitra fanamasina manindry ny tova sy raray avy any amin'ny invisible. Raha takatra ny fanasika isanao androany dia tsy sahatra ny fiderasika an'Andriamanitra. Mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra, satria sy mijanon'Andriamanitra sy matoritory zany, fa mitahana isanao, mitahana isanao izy isanandro isanandro. Non stop io zany fa sika nandray mivariana hoe mandeha ny fiainana dia ohatrany mandeha comme ça. Fa Andriamanitra tianao. Aneraka amin'ny fanahy Andriamanitra te hampasiaro anao, te hanaitra anao isanandro isanandro, fa kaiky ny fotoana. Sy tian'Andriamanitra ho very ny ranona lasany ho fanavotana ho anao sy ho anahy. Tafavory amin'izao toerana izao sika sy raray avy. Ry reto antasika era iompanahy ao anatin'ny tena fitiavana marina, ifampitondra ambavaka. Fa tsy zakasika raha mahita ny namasika fa tsy tafakatra izy. Aoka sika sy ho tafiditra ao anatin'ny fisarana hoe aiza, fa ifampitondra ambavaka sika satria tian'Andriamanitra indrindra izany. Halleluja, halleluja. Ny miaratry ny fa fenofeno biava tsara loatra Jesosy. Ny teny zay ifampisaratsika androany dia amin'ny Jean na toko 5:12 ka ovakitsika manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 15. Jean chapitre 16 verset 7 à 15. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahasara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia iraiko ho aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria minoa izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka sy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriny an'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitaridalanareo ho amin'ny marina rehetra. Fa sy teny ho ahy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo.
izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ay avokoa hoy Jesosy io a. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Ray masonao manarinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ny teny a zay voalaza eto anjaratsika no anio a dia tsy mba hoe tantara nosoratany Paoly hoe zao ny zava-nisy na ho an'izay mpaminany izay nanoratra, fa Jesosy no ny teny. Jesosy no ny teny. Rehefa mijery ny version français zeny sika tonga dia soratra menamena mihitsy ao a, Jesosy no ny teny. Maika Jesosy reto a, maika izy. Atendigny eny amin'ny dimension vaovao ndray, hafa ndray Jesosy. Teny Jesosy eto faniraka aniraka amin'ny fanamasina io zany e. Satria maika te ampiainanao sy ampiainanao ao anatin'izany fiainana tena vrai zany Jesosy. Dia dinganiny misy hoe fanamasina nanao ny relais. Fa tamin'izany zany a zafaka hoe hoaka any Madagasikara zany Jesosy tamin'izany, ohatra na hoe ho any Zimbabwe na saiko ny any Bangladesh, fa tany a Jerosalema izy. Be ny vokatrozy nefa mpiasa visy. Ny mpianatra nefa koa mbola le falifaly miaraka amin'ny Jesosy fosiny, etaka tany hoe miaraka amin'ny Jesosy aritopo. Fa mbola sy nisy révélation marina tao anatiny iza moa ty iarahasika miaraka ity. Satria anankiray fosiny exemple raisiko a, tadidinao reo le vehivavy narary andritra 12 taona dia nanana anankiray ihany zavatra hitany, sombondra viavin-dambany Jesosy ihany nitany. Za ozy dia mainsy mahazo an'iny androany a dia ho sitrana. Ary ny mpianatra mba inona nita amin'ny mpianatra, ny folona nita amin'ny mpianatra, aiza amin'izao ry tompony izy olona kitika anao zany fa zareo reto vahoaka fa raky be reto fa any nita amin'ny mpianatra. Nefa mpianatra efa inona zavatra sy hita amin'ny mpianatra miaraka mipetraka amin'ny Jesosy isan'andro. Za mino fa nalailo ny mpianatra Jesosy teto hoe reto dia miaraka aminay isan'andro eto, nefany a milope zavatra ngeda be izy. Satria sy ho azo n'le rony mihitsy zany zay zavatra ho tenenin' Jesosy anazy a, dia aniraka ny fanamasina izy. Fa tsy ho an'ny mpianatra ihany a, fa ho an'izao tontolo zao. Dia ho jerevasika fa maninona no hoe raiko aminareo izy raha tonga izy dia ampiaika izao tontolo zao a ny fahotana. Dia teneniny ato hoe ny fahotana ozy izy a, satria tsy mino ahy izy. Momba zay fahotana zay, rehefa nahita an'ity dia Jesosy amin'ny fona aminao a Jesosy, fa dia ohatrany hoe rehefa sy manaraka ny didy folo foana ohatra mieritreritra hoe manota. Aika rehefa tsy minony dia efa manota. Ohatrany hoe rehefa manam-pitiavy aminao dia dinganao ny lalàna, satria midepassen'ny zavatra afaka soratana lalàna ny fitiavana. Dia ohatr'izany koa ny fahotanakay. Rehefa tsy mino sika, zany hoe fiainana mandrakizay zany a, dia efa manotaka izany sika. Rehefa tsy mino sika hoe zany Jesosy zany a mahavita n'izao zao, zany Jesosy zany maty ho anahy, zany Jesosy zany, dia manoty sika. Rehefa tsy nosika zany fitiavan'i Jesosy zany, zany hoe valeuran'ny rany Jesosy zany,
dia manota ho azy sika raha vao tsy fantatsika zany puissancen'Andriamanitra zany dia lasa manota ho azy sika. Inona ary mahatonga antsika hoe lasa manota? Tsy hoe atao hoe dia manota mo dia manota comment zany hoe manota, fa tena diniosika nge fa rehefa tena sinosika daholo ny zavatra afaka ataon'i Jesosy dia lasa mitady an'izay any amin'ny devoly sika. Zay mahatonga antsika hoe manota. Limité sika ny zavatra rehetra, limité ny raisonnement sika, limité ny zavatra atao fotsiny nature na mahafantatra an'Andriamanitra tsy mitovy zany ny mahafantatra sy ny mandray be dia be zany mahafantatra an'Andriamanitra sisy olona sy mahafantatra an'Andriamanitra zany, fa misy ny mahafantatra fa misy ny sy mino. Mety misy olona doctorat en théologie mais saiko mbola inona mety diplôme amboniny, sisy zavatra zay saina ao anatin'io baiboly io, fa raha sy nono zay sy ekeny dia mitovy amin'ny olona maternel en théologie ihany izy, satria ny zanonao ao amin'ny saina izy fa sy tonga ty anatin'ny fo. Inona ho zany mahatonga an'le hoe lasa manoto sika rehefa sy mino an' Jesosy zany, satria sy anome voninahitra an'Andriamanitra misika amin'ny zavatra misy rehetra. Mihevitra sika fa satria zananao an'izao ianona kosa nge manao takotra zao, misy fanamboni tena enzana be zany ao dia lasa manota ho azy ianao, lasa rehefa mety ny fiainao toy zany hoe dradradradran za kosa nge hoe vao miaina ianao tonga dia miakatrakatra mivozon'akanjo hoe tena mahitsisy be rehefa mandeha tena na memerina samy mampiseho nify na hoe ohatrany hoe za zao sosona, fa rehefa me dia alefako zany satria faly fa rehefa tratra zay anao da lasa hoe azonareo hoe ohatrany hoe sao dia ambanin'olona hoe andeha bandiny ange sosony, lasa manahiranao zany zavatra rehetra mitranga ny fiainanao, tsisy amizanao voninahitra an'Andriamanitra na kely ary, satria sy mino ianao fa Andriamanitra manao ny fiainanao. Mety misy fifadian-javatra amin'ny fiainana zay efa za zany mandalo an'izany vadika amin'ny fiainako saiko fa ahoana ary ty Jesosy, tena mbo cause ve? Dia raha ny sainao ny ampiasainao dia very ianao zany, lasa mialina ny hafa ianao, mialina ny promotion niaraka taminao ianao, lasa tsy tena so ny zavatra tsara amin'ny fiainanao, dia ny afara ny ao an-tanàna ary makizitina anao kamo ianao iarakaraka amin'olona sao dia hoainina koa tsara angava dia rianina zao efa mba tena ohatrohatr'izay zao ianao zany lasa tsy hitanao so dia manota ho azy ianao satria tsy nino ianao hoe Andriamanitra nitondra ny fiainao, nefa ianao nivavaka, nefa ianao n'olo tena Jesosy ohatran'le teo Jesosy je t'aime Jesosy, an'olo tena ho anao zay Jesosy impiry moa sika zay nanao fanolora tena ho an'Andriamanitra hatramina kely asika, dia rehefa raikitra nefa niraikitra ino ny faraisan'i Jesosy amin'izay izy ino ianao fa teritra fa ahoana misy moa nefany Jérémie 29:11 nefany manaiky fe ianao, nefa manaiky mino an'izany ve ianao hoe manana hevitra hiverananao zany izy, mino fa lasa manota ho azy sika raha vao tsy mino an'izany ve sika hoe Jesosy ny lalina sy famarinana ary fiainana, tsisy makany amin'ny ray raha fa samy lalan'i Jesosy, mino ve ianao zany hoe dia zay moa zany zay kristianina Andriamanitra anankiray ihany ny Andriamanitra ivavahasika rehetra lasa tsy fantatra hoe Jesosy ny lalina sy famarinana ary fiainana, fa ohatrany hoe mba miaramiaraka eto dia ohatrany hoe sao dia mba mahasosotra anazy kosa fa dia aleo mba atao manjamanja ny fiarahana c'est pas grave on a pris on a même Dieu même Seigneur, mais non
izy ny tona ho any amin'ray afa-tsy Jesosy. Mino an'izany ve zasy ianao? Sady hoe fa mino an'Andriamanitra e. Raha mbola afaka hoe mino an' Jesosy hoe mino ve ianao fa ho raisin'Andriamanitra marina ny fiainanao. Sa rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny zavatra mitranga dia ho tezitra ianao. Io zany eto mazika zany sy famitaka zany sika eto e. Fa fiainana efa nandalovana zany e. Matetika masiteny hoe manapelle mihitsy ianao raha hoe anapelle. Allô? Nefany zao le fiantsoan'Andriamanitra anao iny sekeny devoly. Fa tena mba lazaiko asika be dia be ny tantara efa henoko fa ho an'ny tantaran'olona izay nandalo difficulté tamin'ny fahazazana na voatany amboakara dia hafa foana ny fiafaran'iny olona iny rehefa tena mino an'Andriamanitra izy, satria sy tiany devoly ny fisian'iny olona tetany. Ohatra ny nazo an'i Jesosy hoe tena mbola kapao daholo ny lasa sorona ho an'i Jesosy firy arivo ny zaza lasaka ny roa taona tamin'izany zany tonga dia efa gratos viu satria devoly sy tiany misy anao ho tonga eto zany arany. Za mahatonga androany mafimafy mifeko satria tezitra amin'ny devoly masy io saika nataony sy tonga teto misy fakahita sika sanao, fakahita sika anao na fa tonga ao tsara ho an'i Jesosy nay. Misy fotoana tena nampijaliany misy hoe tena Jesosy tsy miteny vady aman-janako fa any ampiasanako any. Da ahoana ho azy Jesosy zao be zany tena tonanao amin'ny fiainako ty fa dia tena ahoana mihitsy Jesosy. Aika ianao tefena manana ianao patience e. Ianao ve nanolo tena marina an'Andriamanitra sa mba hoe sao sika dia hiditra amin'ny fanoloran-tena dia mba manaraka koa teneniny akaikina hoe zao olona dia eo koa anao zany. Fa tena marina sa androany sika isanao rehefa nanolo tena zay dia mimany ianao zany. Tsy mampitahotra sika fa te hampahery sika isanao fa rehefa miainga après n'izao ifeonasika amin'Andriamanitra eto zao dia andesika fotsiny mino fotsiny Jesosy zay sy tiritra ny fahotana fa ino anao zay fa fahotana keny sy mino anao. Fa rehefa niteny anao hoe indro zao momba anareo manakariva dia dinio fotsiny. Raha vao mitempo ny fonao dia misy baikon'Andriamanitra ao anatin'izay. Fa sika sa ndeha hitady hoe mety ahoana zany, ahoana moa zany, ianao zany lasa soa sensible zany amin'ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainasika isanao e. Fa tsisy sy misy hoe sotra montre hoe esikesena mekanika reny dia iny izy na hoe miesika ianao ohatr'izay dia hoe hidoboka amin'ny fonao. Fa sy anao mampidoboka an'io. Ataoko farak'izay tsotra zany le exemple raisiko eto mba tonga asika isanao hitady lavitra hoe ahoana re zany hoe Andriamanitra eo foana amin'ny fiainako zany ohatra ny sitako mbola averiko sy sitrapon'ny fahavalonao ny fisinao satria danger ho anazy. Mba fantasika hoe aiza miteny asika no tena feno microbe indrindra. Aiza ary ohatra ny siany nataony izy tena nataony mihita maso misy fa sy nataony amin'ny invisible any amin'ny fotra amin'ny lombril asika ny tena be microbe indrindra amina centaine de milliers misy ny microbe. Tsy hoe akory ianao sy misasa fa ao zany tena toerana tena tiandrina satria nahoana misy ifandraisany amin'ny fahateranao iny. Sika rehefa ao anatin'ny kibon'ny reny sika ihany no sisy microbe
fa vao mivoaka eo ianao tonga dia vovo dia mbola manantena foana ny fahavalonao hoe mbola eto isika fa vao mivoaka ety dia asa isika. Saiko raha takarisika amin'ny ara-pananjy ny zavatra zany fa ny sorosanao mihitsy zany a sorosa amin'ny fahavelomanao ataovy amin'ny ara-panala izy sorosa amin'ny fahavelomanao mihitsy a no asiany devoly mafy dia mafy hoe sy tafavoaka eo ianao sy tafavoaka zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tena mino sika fa Jesosy ny tomposika dia matahotra sika sy mananao foana. Lasa malahelo fanahy ianao satria raha mba fantatra reto olonreto hoe ozy anao ny hasarany zany Jesosy zany. Ry Jesosy za zany a ry Jesosy dia za moa zany isaky miresaka aminareo dia miteny foana hoe drisoan'Andriamanitra foana ho an'ny lôzikako za zany ohatrany hoe banty tondrona be misy satria na zany tena mampipetrapetraka hoe mety zany e non à chaque fois mandrakizao zany dia mbola isiny foana satria za zany ndraindray dia efa tia kosa mba tena poinsa kosa ty Jesosy tonga dia ohatrany mety ty Jesosy fa mbola tefeny ianao e sao avo ny fotoana dia ozy ianao hoe ka zao daholo ny demarche nataoko za kosa ngena nanao an'izao zao tsy hoe akory hoe zay ny tanjona amin'ity tany ity hoe ianao tafavoaka amin'ity tany ity fa possible ianao hoe tena mbola mety hoe mbola miplatra zany ianao nefa miala amin'ity tany ity teko tena hoe mety mbola tapaka ianao zany fa miala amin'ity tany ity fa hafa ny destinationao zany e sy any le izy fa raha nisy zany zalahy tsika moa zay tsy ampianakavy miresaka fa raha mba nisy kosa ny olona tapaka zalahy fa zao anona mpanao batisa kosa mba vita be tena sérieux zany tena tam'izany zany mbola sisiny rasta fa sira fa efa rasta izy zany satria sy aiza no any amin'ny désert ianao zany ny fahalehibiazanao sy ny hoe tena mihinana hoe rehefa saiko zany saiko na vitasika sy anao zany nefa dia io Jesosy ny tena izy ny lehibe indrindra amin'izay natera-be vavy nao taitaitra hoe Jesosy rehefa sy manaiky ianao zany sy manaiky zany zao izy ny tena androandro zany tsy mino ianao zany aiza koa dia possible ave zany dia misy désobéissance ao anatsika io zany tsika hoe tsy famitaka fa ianao zany mahita fiainanao miaraka amin'ny fanazy anatinao any dia ianao mahita hoe efa tena efa misy taradalana efa tsisy zany efa tokony nakato anefa dia ianao zany tena sy nay kosa efa mba nisy fanoronana ihany tamin'iny tokony nakasy fa sy niainina saiko hoe za veno saiko aloha fa saiko raha maheno an'izany nareo fa misy foana feo anasika hoe zao dia mahafantatra foana asika hoe mibisika ihany ny fanamasina fa sika sy nanaiky ampianatra asika ny fanamasina io zany sy lany fika zany Andriamanitra hitezana asika nandeha ny génération tamin'izany tamin'izany zaona mpanao batisa zany mbola sisy naiky tamin'izany mbola sy ny kiraro mbola sisy an'izany marika zany oy amin'ny amitsika zao zany ohatrany tena naiky fa rehefa tena feno fanamasin'Andriamanitra ianao dia hita révélation ianao an'izany naiky zany mandehana ianao any amin'ireny fivarotana eny misy naiky ozinareo inona indray zay tiany pasteur teny an'izay fa misy teny eo hoe just do it hoe ataovy fosiny ihany aloha dia ianao zany mety efa ela be anao dia sy rarahanao zany fa satria fa raha teneniko anao fa raha tena zany zany afantarisika misy communion amin'Andriamanitra sika amin'ny zavatra rehetra fa sy hoe rehefa manao communion amin'Andriamanitra any dia lava zipo atao daholo ny rehetrarehetra dia nefa anao sisy zavatra ifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsy
amin'izay zavatra hitanao hoe nahira enao arany fa na amin'izao tontolo zao a ianao miaina amin'izao tontolo zao sy hoe ianao any am-piangonana foana no miaina zany ohatra na miaraka foana ohatr' zao sika fa eny ivelany eny tokony inspiration foana mandeha afana mifandray amin'Andriamanitra geste to it raha manao anaiky ianao zany dia afana ny fifaliana ao anatinao anaiky a Jesosy zany geste to it fa sy hoe tena dernier cri attendez-moi azonareo ve fa sy problème an'Andriamanitra zany anao na manao nanaiky na 1500 € ary zany naovanao fa manaiky ianao manaiky manaiky ianao afandray masy le hoe pasa raisy mivava naiky masy pasa zany ohatra ny pozina pasa fa nisy ra sao de ohatran'ny mivoana kely fa sisy mivoana zany fa fiainana l izy mety jeune reto tsy mahafantatra am'zany fa tamin'ny taloha zany tamin'izany zany hoe hira zany reto zany slow zany tena mandro misy anao mba miaina slow mpandrina manao lasesta rehefa sy mianatra ohatrotr' zany afa misy ny filinina de tamin'izany a tiako le hiran'ny Léon Lellitriny stock en view nananana zay ve tena taniko ny namazany inonao any tena teny de hoe lasany aminao misy ny inspiration tena zany misy azonao ve nahiran'izao tontolo zao arany tena lasa mivadika ho azy ny ao anatinao hoe Jesosy aiza indray Jesosy a tsy tianao a Jesosy ho very amin'ity tany ity fa important aminao ny famonjem-panahy amin'ny fiainako tena andefasanao amin'ny fanamasina anambara hoe inona zany tena fahamarinana zany inona ny fahamarinana tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ianao hoe sika kristiana enjehina amin'izany hoe trinité fa inonao ve zany fa marina Andriamanitra zanaka ny fanamasina fa za mitena sika isanao a ampitomboy a sika teo ny tenenina hoe midera comme Davida moa zany hoe nanala-kanjo misy fa sy hoe akory hoe tena hoe ny Davida akanjo ambony fa ianao hoe sourdolo misy satria hoe hidera mihoatra noho ny Davida fa tena ataovy avo be zany fideran'Andriamanitra satria tamin'izany Davida zany a mbola sy nahazo an'izany fanamasina zany mbola sy nahazo an'izany Davida de fa misy zany fiderahany Andriamanitra zany sika zao zany saison ao am'izany hoe misy fanamasina zany sika ve mino an'izany trinité zany hoe fanamasina Jesosy no ilainao satria avy amin'ny Jesosy araka ny teny zay mivakina teo no révélé ny fanahy masina amintsika isanao fa raha sisy ny fanahy masina sy tonga tany a Madagasikara zany ny révélation sy tonga tany amin'ny zatry ianao satria Jesosy a rehefa mivadika ilo izy de hoe mandrakizay izy fa zay zany ny fandaminana Andriamanitra koa zany mahay mandamin'ny zavatra eto zany a de eto indray de misy firaisana foanao fa sy hoe anam'izay zao nylaka ozy izy ny fanahy masina fa laisse-moi tranquille sisan'izany aho fa zay avy amin'i Jesosy ihany koa no olazay ny fanahy masina amintsika ny fanahy masina no manambara amin'asy ianao hoe ohatra ny ahoana zany fahalebiazan'Andriamanitra zany mivavanga isika isanao hoe de mijereva fotsiny hoe inona daholo ny fahalebiazan'Andriamanitra fa sy tonga any amin'ny fangatahana misy ianao sy tonga any akory ianao tonga de tapaka ara ny phrase-nao tonga de parler ny langue azy ianao satria tu sais plus quoi dire zany lasa miteny vazaha am'izay koa sary ty za ty ry pasteur fa tellement zany a lehibe zany Andriamanitra izay ianao hoe ohatra ny ahoana fomba eritreretran'Andriamanitra zany fiasan'ny tovanao anatinao zany tsika zany rehefa de fa mizesta be hoe bluetooth sisy fil
fa ny any anatinao any ho ansika zay manao siansa sy dokotera sy hanina tena asika zany tokony olona andohalika isan'andro mihitsy tsy jesosy a enzana be jesosy zany zavatra nataonao zany a fa ninenina zavatra misy amin'ny vatasika io dia efa misy fampisinalina pion rapide be tonga any amin'ny cerveau dia miara-miasa daholo rapide sisy vitesy ahafahana mesurer anazy anomboka tamin'ny firy hoe tsoborana ty dia hoe afaka 2 minitra vao ay azonareo ve tonga dia efa misy signal rapide be zany dia efa rapide be koa signal tonga dia efa iny tanana fa azonao calculena ve zany anao ohatrany any ampiasana ireny hoe résolve zao nisy mokana anaiky dia afaka 4 minitra ny tanana nakarina ohatra zany afaka 4 minitra vao marary za zany tonga saina be io fandehanany eritreritra io a tena ianao arafana nefa ianao le mieritreritra manomboka taiza moa izy ateo dia ohatrany efa lasa lavitra be mizany ny sainao tena efa mipasy efa saina soa nefa tonga tany amin'ny 4 taona lasa tany ny eritreritra lasa afaka mesurenao ve zany hoe ohatrany ahoana ny resaka eritreritra mas io zany onde mipasy eritseritsy hoe tena atraiza zany ny efa hitan'Andriamanitra taloha zany ny eritse hoe oka zalahy ianao tonga dia midera ho azy sy taritana zany koa nao midera fa tena misaotra an' Jesosy za zany a dia misaotra an' Jesosy satria za zany tena za ragaga efa ahoana Jesosy za no tena mividinao tena sy azy koa fa dia tena misaotra fosiny fa satria zay zany resako anareo zany za zany sy mieritreritra hoe tonga fofona be misy tonga eto fa za zany tena tonga fofona misy ma satria tena ohatrany le rony zany ohatrany nihevitra hoe tena enzana be zay fa Jesosy sika enzana lavitra ny sika zany no limite ny Andriamantsika alpha sy omega hainao zany izy ny tompon'ny teny farany fanjarasika isanao kosa mandeha amin'le fanolora-tena satria na anao na sy anao mandeha foana io araka efa ntenany koa asika hoe na andoko ianao na tsy andoko a dia maintsy foana ny ranonanosy io zany mandeha foana fa sika kosa mila mazaka Jesosy dia misaorany Jesosy tonga ny atao mpengo ato ianao androany zany tonga eto ianao androany fandresena zany alleluia fandresena zany tombonany sika mety hoe anao fety amin'ny anniversaireko vao anniversaire faneva fa tokony isan'andro anniversaire anao zany tokony isan'andro koa anniversaire ny olona eo akaikinao ozanao hoe enzana koa zany paster ho vita ve zany anome cadeau isaky n'izay miesika izy ohatrany sy vita fa zavatra inestimable omena an'izay omena zavatra invisible omena sy igny zany raha mandigny sika dia zavatra hita maso ihany zany sy azo sapaina zay no ahafan'ny devoly mangalangalatra ny attention sika rehetrarehetra fa ny any amin'ny invisible any sy mahovoka izy satria any Andriamanitra ny tena miasa satria any tena misy ary any be dia be indrindra raha zarevanao mivatanao ny sy hitanao maso ny tena mamelona anao fa sy ny hitanao maso ny hitanao maso efeny zavatra ataony sy hita maso any daholy
nampianatra asika zany a zavatra iainasika fa ohatra zany koa zany amin'ny ara-panahy misy ihany iran'Andriamanitra ny armée céleste mino an'izany ve ianao fa misy zany armée céleste vomafy ianao resy mino ao an'izay mino dia afaka jesosy irao indray ny armée céleste iaraka aminay mamaky baibolinao dia mahita an'izany hoe mba pairato izy ozy Elisa moa tamin'iny zay mba pairato eny varina mahita n'le hoe ny armée momba anazy sika io zany a misy tena bodyguard aizana be miaraka amintsika isan'andro fa rehefa sy mahafantatra sika ny famarinan'izany dia miaina ohatra ny olona rehetra ihany zany sika miaina ohatra ny olona rehetra ihany ianao zany lasa mino ianao zany fisian'izany anjely iran'Andriamanitra dia ny olona tonga dia tsy hitan'izany izy ndray ry kristianina sy tafavoaka amin'ny fiainana dia mieritreritra zavatra hafa fa Jesosy a izesizesta masy Jesosy ny amin'ny devolo fa mois d'octobre 31 octobre Halloween arasarasina daholo ny zavatra rehetra hita maso eny hoe zay ny enzana Jeux olympiques to atao daholo fa any amin'ny sitanao any Jesosy sika miasa ho anao karakara dia mety hoe mafy aminao izy ahoana ary aty ahoana ohatra ny sitako misy zany fandeha ny fiainako zany hoe tokony mba ohatra ny ahoana aleo ara sy hitanao le izy mba ahafahan'Andriamanitra miforze tsara ny ao anatinao fa izy mikarakara anao fa raha fantatro ameloha daholo io a dia mihevitra ianao fa tato dia nakato nefany a afaka sy tonga amin'izay koa ianao satria rehefa sy Andriamanitra manindry mba ny fanan'Andriamanitra mitovy asika rehetra any dia sy hatateraka ianao dia minoan'izany famarinana zany sika fa raha tian'Andriamanitra izy zavatra hisokatra amin'ny fiainanao ain'Andriamanitra manao zavatra sy takatry ny sainao na misy scénario ataon'Andriamanitra hafa misy rehefa nizaniza miseho enzana fa rehefa sindrin'ny fanan'Andriamanitra dia sy maintsy manaiky fa raha misy zavatra mpaneken'Andriamanitra fa ho amin'ny fiainanao dia sy maintsy ho avy izay fa mino fosiny ihany enoy fa famarinana zany sisy hoe olona voaka fianarana dia mana diplôma be izy dia tonga dia zay tsy zaka kosa tonga dia milamina be ny asako fa be dia be ny olona nanana diplôma fa misy fotoana izy mbola miheny ihany fa Andriamanitra manome tily anjaranao dia ataony fanozo amin'iny ao fa sy hoe satria za bac plus 14 dia tonga dia dokotera tonga dia didiko daholo izy alohan'olona na aiza na aiza zalahy lava be moa ty fa epita amin'le hoe fisarana sika isanao efa voasara ozy izy a ny andrinan'izao tontolo zao révélé sika koa zany a ny fanamasina ny amin'izany fisarana zany satria akalazaina loatra maso hoa androany zany sisy fahakalazana ny hoan'ny fanarazy zany hoe fiainana am'zatontolo dia fa saizitsony le mal règne non sisy an'izany mana-pirofo fa Andriamanitra mombasika tonga sy zasy ianao mino sika isanao fa raha izy ho avy eo ny fandraisana sisy olona miinvitenao zany kaseho izy hoe ao dia fa hoanoanao ry zalahy olona sy tianao zany fa raha tena tianao izy mandray anao an-tanana mihitsy ary izy manontany mihitsy hoe aiza ho aizy nareo zao miandry anareo zay efa ohatran'le tellement efa miodina eo foanany fa le teny izany sy manao an'iny hoe
indro izao momba anareo mandrakariva manapatapitra fataperana zatoly zao iny inona ny mpanao hosodoko ary dia inona ny soratany dia amidy apetaka amin'ny rindrim-baravarana to fa raha tena raisika dia nareo mahita anazy fa araka ny teneniko teo hoe zavatra hitanao maso no zay zestiavany devoly aminao zany fa Andriamanitra tena tiasika relany sara sy ny nosaraina sy mana fahefana hitabataba amin'ny lempisara zany saraina fa dia voasara ianao zany manana droit ny olona misara no saraina mampianatra asika kosa ary zay androany raha ianao zany ao zany sy mety molo ianao raha sika zany mbola misy fisarana olona dia tadio fa ianao zay mihevitra hoe ambonin'ny olona rehetra mbola sy tanteraka aminao zany amintsika zany zay fa le mepony Jesosy zay raha mbola tonga amin'izay fisarana zay ianao satria sy fantatrao plana an'Andriamanitra ao anatin'olona anankiray ohatra ny chantier rehetrarehetra ihany sendra nandalo ianao dia lavaka be mikodana be nitanao ozy ianao vita inona natao amin'io inony ty fotaka be mihitsy aika izy ty manao fandatsona gratte-ciel be fa tamin'ny fandalovanao lavaka nitanao an'izay miasa be katakatakatakataka korotambelona be nitanao aika izy ty zavatra hafa ny tena planina an'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy mety hoe sous-sol fosiny sy niakatra koriny aika izy ty bomoker rehefa tonga ny enzana makany daoly any ny olona mitady aiza ohatra ny tady rasy reraka sika isanao fa tombosika ato am-piangonana zany io zany aloha atombosika ato am-piangonana mora be mantsy io zany fa nefany dia ny tenin'Andriamanitra milaza fa fanamasina irevele amintsika ahoana zany fisarana zany ianao zany lasa illimité sy hoe illimité ahoana ma zany ohatrany hoe ity illimiteko ty zany le illimité teneniko eto zany teny vazany gasina fa sy hoe illimité no limite fa anao zany anao limite ny atao hoe illimité ny gasina zany teny vazaha ianao zany illimité n'le fiain'olona ty sy tavoaka eto aiza fa aika le olo iny manana an' Jesosy inony izy aika Jesosy misy zany karakara ny fiaina iny eto aloha izy dia ohatrany tena mba tena meko ny plaque derera dia nysoraka izy dia mitrosona amin'ny tany aika izy tia kay omen'Andriamanitra penalty zareo aoriana kely aho dia hohainina nefa sika dia dika ny hohainina manso hoe camp amin'ny teny anglais rovina saraka ao rovina fa misy Andriamanitra miasa amin'ny fiain'iny olona iny tian'Andriamanitra iny matoy ny mbola velona dia misy asan'Andriamanitra mandehandeha iny hiady amin'Andriamanitra ve zasy ianao atombosika amin'ny atao am-piangonana ho raha hitanareo za ohatra ny elaila sity pastera ihany zay eto ambavaka fa mety be dia be miplaque derera mahazo aminazy ihany fa androany izy kay nasina nitabataba teto amin'izay zany fa tena Jesosy sy manaiky zany Jesosy sy maintsy mandresy ianao sy maintsy mandresy ianao courage ianao courage mon frère ozy say tsony hoe firy ny ondinao firy mégahertz fa dia efa mieritseritsy ely fosy tonga ny Andriamanitra ny eritseritsy ao zany rehefa tena mieritseritsy te tonga dia eritseritsy be le hertsa lava be reny onde courte sa onde henon'Andriamanitra dolo zany alleloia misy zany ny elo ary rehefa sain'Andriamanitra io zany Andriamanitra zany sy manao zavatra hoe surprise be ao anao zany
fa ity atana dia fantariny an'izany hoe ahoana zany rehefa tena ory zany. Mampiresaka zany olona amin'ny teny rehefa naraka an'Andriamanitra ange dia efa tena tapis raide, tapis rouge, hoe tena tsisy problème antsony. Tezana hoe aza masosotra za zao tena nanolo tena hon'Andriamanitra dia ohatrana hoe be dia be ny zavatra mitranga amin'ny fiainako, ohatrany hoe olana daholo ny zavatra rehetra, aika hifanefenanao le izy dia eo ianao zany zalahy Jesosy saiko zany sy tiako zany sy tenena satria feno be fa misy ny elo asian'Andriamanitra miainana zany sika indraindray hoe tena ory. Misy fotoana misy mandalo an'izany olona inona moa zany mbola ilanana amin'ity tany ity, fa plus sika asoan'Andriamanitra manana ministère dia plus anao ampandalovon'Andriamanitra amin'adao zany hoe ka zavatra mety misy amin'ny fiainan'olona io, mba asianao be resaka eto, anao toriteny be resaka evangelika eto hoe oy e be dia be zany ny voafony zay oy zay e fa mandaigny sika raha se narary zany marary ianao, hitanao tena faible misy ianao tena aza mba tratran'izany marary kibo zany andeha ody nefa hainao zany fijaliana zany hoe aiza ary fa aika izay sambatra be aho manina WC ao an-tanàna io fa tena fahorimy be, tena fahorimy be zanao hoe tena raha takin'olona 500 € aka misy aty aminara dia mandoa ianao zany fa misy ampandalovonanao hoe tena misy ny atao hoe fahoriana dia afantaran'Andriamanitra misy ny elo hoe vitanao ve zany hoe poritra mariana mandram-palivon'ny andro dia azonareo ve zany ohatra aizany zany dia zay foana ve ny fiainao mana éternité dia misy fotoanao ataon'Andriamanitra mba hita zany hoe zavatra farak'izay tsara indrindra zany. Efa niresaka an'izay teto ato amin'ny depande hoe raha mamahana fampahitana fitianao ny depande any dia mba entin'ny olona any amin'ny première classe mandeha avion dia aza mba hoe aleo mipetrapetraka aty amin'ny Emirates le misy le ohatra misy matory iny misy dia zany hoe aleo mipetrapetraka aty amin'ny sao dia tena tsy fanetretena misy le tena mitsirailahy tena asivo misy tena akarotra zao misy nytongotra akafizo zany e zay ny tiako tenena misy fotoanao omen'Andriamanitra zavatra farak'izay tsara dia mba mahainao wow tsara be kosa zany zavatra iainako zany dia akafizo a fond misy zany sy hoe kory hoe daladala fa misy zavatra ampianarin'Andriamanitra sika isanao isanandro isanandro ahafantarana sika isana ahoana kay zany ory zany, ahoana zany very zavatra zany, ahoana zany very fanantenana zany, ahoana zany very olontiana zany satria sy voaozona zay matoky olona ozy izy Andriamanitra tsara Jesosy henonay zany Jesosy fa zay kosa nge Jesosy mba te hianta aminao zay tsy nay kosa nge le Jesosy le tena mba hoe manana fiadanana ianao masina mpanantena Jesosy fa aonao misy ny fiadanana Jesosy reo Jesosy ny tenenao anay reo lalana makana ny fiadanana mino izay dia afaka mifahotana izay manaiky ny famarinana izay hoe inona ny tena famarinana marina ny zavatra rehetra ny teninao hoe izy nao hoe ny teninao manafaka dia mety afaka tokoa izay fa sy hoe na eno sika hoe ao amin'ny teny manafaka lasa titre ao amin'ny teny manafaka anao tokoa ve oka zany mba sisy sonony zany manomboka androany ny zavatra mahazatra fa tena ifantoka sika isanao ifampitona mbavaka sika reto idery sika tonga dia ona deraina Jesosy fa miaraka amin'ny tatianitra sy ohatra any ianao mazay misy anazy rehetra
lasa sy mifiainao so ny idiranao fa taty mira misaotra dia tonga sa masareto aminay indray ambiansa be za dia sosy ny azo mivady any a azonao hoe ianao zany makafiny zavatra dia mideran'Andriamanitra partout fa zenao rery any sisa zany fa reny tonga dia ahoana sy toerana fiadananao aminatinao zany amin'izany zavatra zany miadanao azy ianao fifaliana zalahy saotra fanahy masina raha za sariko enatra zay zany hoe menao ikorao zany tazomiko sara izy ty sy ataoko tokotry zao akory ara jesosy asenao miteny am'izay a jesosy fanahy masina omeno anay sy raharay avy ianao zay révélation rehetrarehetra anatinay ihany jesosy avoay amin'ny fiainanay ataovy mivoaka amin'ny fomba zay ilanavanao anazy na tsy voatery amin'ny vava ara fa mifesika ny anatinay ny fona ihany ny fiderana mpololotra anatinay ihany akaiky ny farany reto raha fantasika zany sika zany hoe misy trésor inestimable zany fanana fanahy masina zany fa na ny ampon'Andriamanitra amin'ny 2 Corinthiens 2:10 ny fanan'Andriamanitra mampafantatra anao zay ny ampon'Andriamanitra azo sika saina ve zany zany ny arenana ao anaty sika sy diplôma zany na hoe arepana mio papana Jesosy Kristy no lay asika sy atao hoe slogan ohatrany hoe geste doit zany fa avy ao amin'i Jesosy no révélé ny fanahy masina ao anatsika sy raray avy dia aza ilay ampanasika ametra ny fiasan'ny fanahy masina no sy raray avy fa saison fanahy masina zany zao hoe saison fanahy masina zay sy takatry ny sainao zany zay zavatra mety isy afaka atao amin'ny fanahy masina amin'ny tondrana ny fiainan'olona tsirairay avy Jesosy Kristy no source ny zavatra rehetra ny fiainasika zay Jesosy zay no nandazaka ny rany vonona foana hiatrika zay problème ampiainanao vonona ny ampirevenao à fond zany Jesosy zany hoe tena éternellement misy nitino anao hoe tena miadana mandrakizay zany Jesosy sotra anao zahay fa ianao tokoa ny ilainay sisy olona sa niza na vadinay na ray tampo aminay na ray aman-dreninay sa ho faty amin'ny toeranay ohatra ny nataonao zany sa miatrika isan'andro zay problème rehetrarehetra eo nao azy tonga dia eo fony ianao hoe eo fa ao amboariko ianao ihany zany Jesosy ianao ihany Jesosy mahita an'izany hoe irahako mifanahy masina ho any anatin'ny tsirairay avy mba ho tanteraka ao aminazy zany fanjakan'Andriamanitra zany ka tanteraka amin'ny fiainana tsirairay avy araka ny vavaka nampianarinao hoe tahaka ny any ety tany ho tahaka ny any an-danitra dia ho tanteraka amin'ny fiainanay zany Jesosy ampatalovy an'izany fiainanay Jesosy fantatray fa tena misy zany fahoriana Jesosy marary fa mba tena iainao anaty fiadanana koa zay Jesosy apetraka fenampelan-tananao efa hitanao ny fonay Jesosy sy mivady tsy miala aminao zany zay hoaiza moa zay na ino ataonao anay eo Jesosy tsy afaka no hoaiza izay Jesosy fa magnataka aminao kosa zay Jesosy aoka izay atsapa zany fitiavanao zany isan'andro voakasika zany fitiavanao zany isan'andro ho fenonao an'izany fitiavanao zany isan'andro sotra Jesosy sotra Jesosy alleluia tehaka mafibesika ho an'Andriamanitra alleluia sotra Jesosy dia voninahitra dia anao rerany amen
Alléluia. Satria Jesosy sika ny amin'ny teniny a dia hiara-iombona aminy indray tsika ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia hifantoka ao anatin'ny fanatrehany ihany tsika dia iritsirititsika hoe mino azy, mino ilay asa nataony teo amin'ny hazo fijaliana, mino fa izy dia tena tiantsika mifondra mantora ny faniriana dia ny andehanantsika ho any amin'ny lahapaso any an-danitra indray amin'ny fotoanany ary sady ataontsika koa encore une fois hoe fanavaozana ny fanoloran-tena. Amen. Antananao no apetrako indray ny mombay rehetra ny fiainako eo ampelantananao anao koa toria Jesu mino anao naotsika hiara hitsangana ao anatin'izany dia miomina koa mpikarakara ny fandraisana fanasan'ny tompo izarana izany ho atsika. Ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao tompo dia ianao iarady Jesosy. Amen. Iarady naiza le anao nautsiki natuma atukianao iainao amini lalanao rateni fikiasanao turia Jesu mino anao wow ano manutulu wow ny antony velomako sy ny antony rako Jesu mino anao zay Jesosy mino anao zay ano manutulu wow ny antony velomako sy ny antony rako misaotra nandaony lapasoanao tany an-danitra na mpijaliana na lany tena hoe natao izay mahamenatra tena nitorotoroana tena natao anao ny ratsy rehetra taminy satria anao tsy anay Andriamanitra misaotra noho ny amin'izao fandavan-tena nataonao izany dia afaka mandova ny fiainana mandrakizay izay misaotra fa fampianarana anay izany anetry tena fampianarana anay izany anaiky ny zavatra rehetra satria anao ara nazo izany dia zahay be Andriamanitra no tsy anaiky ko izay ary mino zay aza rehetra nataonao dia ho famonjena ny fanahinay misaotra Jesosy misaotra misaoka anao zay It's so good now.
teny akory fa hitarika fotsiny amin'ny amofo sy ny kapoaka fa raha nanomboka ity fotoana ity dia nitonona tetiny hoe fifaliana dia nandeha foana dia hoe fifaliana dia mbola tia-antany anao koa hoe faly ve anao fa anisan'ny voasa amin'ny fanasana ianao betsaka naniry teo tonga teto fa noho ny antony maro samihafa dia betsaka ny tsy tonga fa tena nofidiana manokana ianao any tsombina manokana narovan'i Jesosy Kristy no norany matoa tonga teto amin'ity atoandro ity Jesosy Kristy dia maty hamonjy anao natolo ny ainy fa tamin'ny fotoana farany izay tonga tamin'ny lanolorany ihany dia mbola nangataka tamin'ray izy hoe ny anasorana ny kapoaka nefa aoka ohatry izy tsy ny sitrapokony atao fa ny anao dia natolo ny ainy ho famonjena ho asy anao tamin'ny fotoana nionantsika tamin'i Jesosy dia nikasika antsika izy dia nanio zavatra tamin'ny fiainantsika dia nanolotra ny fiainantsika sika mba ho azy ihany koa mba ho fananany dia rehefa mandeha nefa fotoana dia nandray ho manokana dia miaka-midiny eny ny hafanana fa tsy mitovy amin'le tamin'ny voalohany ntsony dia androany dia teny amintsika indray Jesosy hoe fa aoka ny olona hamatatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka izany hoe mba tsy ho ataontsika fahazarana hoe fomba ny assemblée no mihinana ny mofo sy ny mihinana mofo sy misotro ny kapoaka amin'ny fotoana fivoriana ohatran'izao fa mba tena ho tsaroantsika foana ny antony mofo sy ny kapoaka fa tsy ho ataontsika fahazarana dia fa raha mamantatra ny tenantsika sika ozy izy dia tsy mba ho tsaraina ndika le hoe raha mamantatra ny tenantsika dia tena mbola hiverina amin'ny fandinihan-tena indray tsika aloha ny andraisantsika no sy ny kapoaka fa Jesosy efa vonona ny andraisantsika izany fa mba tsy hameloka antsika tonga famelohana antsika sy tonga fitsarana ao antsika izany dia andiny tena indray isika anadiny fotsika raha ohatra misy zavatra hoe tsapanao fa mbola tsy mampiadana anao tsy mitondra fitsarana ho an'ny fonao dia mbola fotoana izao fotoana raha ho fibebahana dia bebao raha misy zavatra tokony alamina dia alaminy fa mbola tsy tara satria tsy tompony ny ho avintsika na dia
na dia mivoaka eto dia tsy fantatritsika ny zavatra mety hitranga, tsy fantatritsika mety ho avy Jesosy rehefa vita rehefa avy eo ihany, fa mbola tombonao antsika ny andeha eo amin'ny taren'Andriamanitra amin'ny fandinihan-tena sy ny fibebahana mbo tena ho vita fihavanana amin'ny marina isika, dia izy mbola hitahiry ary tsy manameloka anao zany Jesosy fantany ianao, fantany mbola tsy teraka akory tsika dia fa mbola tsy nitorotorona tao an-kibon-drenitsika dia fantany fa ny zavatra tiany dia tsika mba hiala amin'ny fahazarana ary mba tena ho ferme amin'ny fanarahana azy, mba tsy ovaova intsony tsika, tsy topony ampitsika ho azy satria fa kely sisa ny fotoana, mety mbola manana projet tsika mbola amin'ny ray volana, amin'ny ray taona, mety amin'ny 5 taona, amin'ny 10 taona, fa raha tonga fa i Jesosy dia vonona tokoa tsika tena eo anaminy, mba tena hivoaka amin'ny boboika anatin'ny fotsika sy hivoaka ny vavantsika hoe maranata ve tonga fa Jesosy, dia makasitraka feno raha io, makasitraka ny fitiavanao, makasitraka ny famindram-ponao, misaotra amin'ny ny rahanao sy nalatsaka ao Jesosy, fa maro tokoa ny nasaina fa vitsy ny tonga amin'ny fanasana Jesosy, tehirizo ny fanoloran-tenanay fa ho any amin'iza moa izay Jesosy fa inao rery any fanantenanay Tompo, fanantenanay ary ao aminao ny aminay rehetra Jesosy, dia mba tena ho anao tokoa izay Jesosy teraka amin'ny fiainanay, izany hoe fanananao zay Jesosy, tsy handeha amin'izay tiana intsony zay Jesosy, ka raha handeha zay teo ka hitanao ny tonga ny tongotra hitondra ny tongotra Jesosy amin'ny zavatra ho anay sy na ny sotroanay Jesosy Kristy sy ho teneninay ihany koa na amin'ny asanay izay ho ataonay Jesosy, dia mba aoko ianao manike mba hiaraka aminay Tompo, mamakivaky ny fiainana mandra-piavanao Tompo sy ilany amin'ity tany ity Jesosy Kristy, mba tena anao ny sitraponao marina, mba tena kristianina fa izay ho ataonao nataonao Jesosy anao, ka mba ho ataonay ihany koa tehirizara eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, alleluia. Fa Jesosy Tompo tamin'ny ilany liny izay namadia anazy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, raisiny mofo ary ano. Ary tiarak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity ny kapoaka, ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao raha ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana na oviana no misotro ianareo. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny famindram-ponao Tompo, misaotra amin'ny fitiavanao, mba tsy hadiso hameloka anay Tompo ny rahanao sy ny nofinao sy ny raisinay, tenao tonga fiainana tokoa satria ianao ilay teny tonga nofo dia aina ho an'izay mahazoazo ianao Tompo, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, tenao tonga fiainana sy fahasalamana ho anay ianao Jesosy Kristy, makasitraka Jesosy, tehirizo ny tsirairay, tehirizo rehetra lasy anapavinay rehetra Jesosy Kristy, raha misy reradreraka dia ampahirizo Jesosy, raha mbola misy ny tsy fantanterahany fifaliana any amponay dia ianao ny hamanga ny tsirairay Jesosy Kristy, anangana anay indray ianao ary hitahiry anay, makasitraka fiainanay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
mifanatitra sika fa mba izara kely fotsiny amin'ny fanatitra hoe o Jehova hoe aza miseho anatrehako izy tsy mitondra fanatitra moa dia tsy ny vola ihany no materiel fa ny fotsika no ka tolotsika voalohany mialohan'ny zavatra rehetra. Nisy somary nisy fotoana nandalo fasarotana ny ankonako dia ndray andro zay ndray alahady zay dia andeha zay tia mianaka kely andeha vavaka dia ny vola nanananay farany satria na amin'ny herinandro mbola hiditra raha mbola tsy fantatra zay mbola zavatra iseho tena napakevitra zay hoe ty vola ty entitsika ty ataotsika fanatitra ty tamin'ny fifaliana tokoa hoe ty an'Andriamanitra ty vola ty ateritsika ty ho fanatitra dia naterina tsy ampisalasalana fa ampifaliana zay mame ampifaliana hoy izy ny tompo no akasitrahana fa mahagaga Jesosy mahagaga loatra izy fa nivoaka ny fiangonana dia nisy rahalahy anankiray niantso dia rahalahy ozy izy sa ozy izy nananao vola ozy izy fa omeko anao le izy inefatra mihoatra n'le fanatitra zay naterina ho an'ny tompo no fo nivoaka ny varavaram-piangonana dia ampahery anao hoe tsy haiko hoe manahoana ny fiainanao izay zavatra lalovanao ankehitriny fa asa manahy fa Jesosy nefa mihainy epitsonao. Amen. Vavakitsika ho an'ny fanatitra misaotra sy mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Sotranao zay satria mbola nikasianao ny fonay Jesosy dia mbola afaka nanomena amin'izay nomenao anay. Kely zany Jesosy fa netaetanay Tompo dia mbola ikasianao ny fonay, mbola ahafahanay mame misimisy kokoa. Mety tsy ny ampahafolony Jesosy fa mbola mihoatra noho izany indray. Satria inona moa Jesosy niarinay izay iezomanay andreto amin'izay zavatra mandalo amin'izao fiainana izao Jesosy, fa raha tonga any aminao any izay dia ho adininay daholo ny zavatra rehetra Jesosy eo. Sokafo ny fonay Tompo, mankasitraka feno dia ho an'izay tsy afaka nanatitra ihany koa Jesosy dia noho ny mbola hanambana azy ireo Tompo, tahiry ary hanambana ny asan-tanan'izy ireo ihany koa noho Jesosy Kristy. Paisoranay fa ny fon'izy ireo manatitra dia zava-dehibe aminao Tompo, mankasitraka feno raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alléluia. Izy aloha ny nahazo zavatra tandroany, tena hoe nahazo tena hoe tsy tahaka ny nidirana teto ny voana rehefa avy eo. Misaotra betsaka depuis ny intercession, louange, pasteur Andry, misaotra ny fanahy masina izay nampiasa ny olona rehetrarehetra teto. Tena misaotra anao zay Jesosy fa tena manana teny foana ianao à travers ny rahalahinay. Dia misaotra koa pasteur Par tamin'ny rehetrarehetra, misaotra Tompo, tena misaotra. Androantsika alohan'ny isarahantsika dia hamaky tenin'Andriamanitra. Tiako ho tsapantsika tsirairay hoe mission anankiray tadiavin'Andriamanitra amintsika. Inona ary le mission? Inona le mission? Inona ny mission? Famonjena. Zay. Ny objectif ny zavatra rehetra ataontsika, azahoantsika famonjena, hitazomantsika amin'ny famonjena. Tsy zavatra ankoatr'izay. Matoantsika hivavaka dia noho ny famonjena. Sy tehirizana ny famonjena. Raha vao tsy manana an'izay vision famonjena izay tsika, dia lasa tsy fantatsika hoe fa manao moa izany hivavaka, fa manao moa izany ianao an'izao. Dia lasa indraindray ilay hivavahantsika par rapport amina problème zavatra matériel, zavatra ilain'ny nofontsika. Fa ny tena missiontsika matoantsika hivavaka dia ny fahatsapantsika an'izay famonjena izay. Teneny ao akaikinao hoe noho izay famonjena izay ao. Ny antony zavatra rehetra. Ankoatr'izay za tsy teny hoe tsy izy fa mitsikitsiky fotsiny. Zay famonjena. Amen. Dia hamaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jauna 15 ao. Tondra baiboly daholo tsika rehetrarehetra. Misy miara-mamaky tsika, d'accord? Afaka affichena azafady. Any hialy eto tsika dia tazomina izay famonjena izay. Vao mivoaka eto tsika dia misy foana te hanala an'izay famonjena izay. Ny fotoany andresina ny tany anao, inona moa izy le couronne? Sa tsy ela izy andresy? Izy andresy. Ny couronne dia ny famonjena men'Andriamanitra antsika. Couronne antsika izay le casque de salut, izay le famonjena. Couronne koa izy. Dia ny couronne iny misy tehaka foana iny couronne anao iny. Tazomy foana ny famonjena. Satro-baonahitra antsika amin'ny famonjena. Jean 15. Mbaraka vakintsika le Jean 15, partir en verset 1. Ok. Mbaraka vakintsika. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde
afin qu'il porte encore plus de fruits. Manaraka indray, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4 amizay, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Manaraka, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Dis à votre voisin, sans Jésus on ne pourrait rien faire. C'est pour ça que Jésus nous a dit, oui, on juge l'arbre par ses fruits. C'est pour ça que Paul nous a révélé les fruits de l'esprit. D'accord? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, ça ne suffit pas de connaître juste Jésus. Ah, Jésus, Jésus. Mais, et que mes paroles demeurent en vous. Dites à votre voisin, oui. Mila teny n'Andriamanitra velona ianao. Voaketo tsika dia mila teny n'Andriamanitra hijoroantsika. Mba te hanontany ianao hoe enao etude ve zao inona mba teny hijoroanao. Zay zao nitoro-tenin'ny pasteur teo hoe une fois tsika tsy mino teny anankiray dia efa manotaka itsika fa tsy voatery hoe mandika ny didy folo. Sa tsy zay izy pasteur? Dia te hanontany ianao hoe inona teny inona kay ivoaketo tsika dia teny inona. Ny zavatra tiany dia volalaina dia ny teny iny foana. Misy vorona, misy zavatra be da be nitenen'i Jesosy hoe manala ny teny ao anatinao. Vo mivoaketo ianao dia inona mba teny hijoroanao. Teny aminareo tena teny hijoroako amin'izao saisonko izao dia hoe l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Zay teny anankiroa zay nijoroako amin'izao. Vo mivoaka eo naiza dia zay nijoroako. Misy avy any ny teny hoe ianona hoy ny ohatr'izao tonga dia l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tonga dia miala le izy. Be da be vo mivoaka eo tsika dia misy zavatra te hanala ny tenin'Andriamanitra antsika. Mba te hanontany ianao hoe teny inona mba joroanao, mba teny tokana, mba manana teny tokana hijoroanao. Ratsy zany mihinana zavatra lefa ny rehetrarehetra eny foantsika. Niza aza misy avela haka ny tenin'Andriamanitra ao anatinao zany. Zay ny objectif anivavahantsika ny ahatongavantsika ty tsy hoe Andriamanitra faly fa tonga eto tsika, tsy Andriamanitra faly fa manao sainte-sainte tsika, tsy Andriamanitra faly fa manao offrande tsika, fa Andriamanitra te hijery ny teny tafatoetra ao anatinao, ato anatiko. Manjary zava-pony zany rehetrarehetra zany raha tsisy tenin'Andriamanitra hijoroanao, hiainanao isan'andro. D'accord? Voaketo tsika dia andao mba hisy teny anankiray tsy haiko zay saison traversenao androany. Teo zao pasteur ny teny hoe ne vous inquiétez de rien. Nisy fotoana pasteur Andry ny teny hoe ninao izy ny teny hijoroako hoe Andriamanitra rangaha tsy manary mibandy akamany zany ninina. Hitanareo misy teny mila joroanao fa ratsy zany tonga dia lasa foana le teny dia lasa misy fankalana foana tafiditra anatsika. Mora amintsika tonga dia tafiditra jugement amin'ny olona anankiray. Nefa Jesosy mihitsy efa niteny hoe aza mitsara anareo. Tsy anjarantsika amin'ny tsara. Samy manana plan daholo Jesosy amin'ny olona tsirairay. Andaontsika hibanjina fotsiny samy rery. Nisy fotoana pasteur Pary nanao témoignage hoe nanofy fitsarana farany izy. Hoe nisy ravina dia nisy zavatra be da be nseho izy dia ohatra niainga tamiko izy dia tonga dia niona tamin'i Jesosy. Dia zaho izy tsy nanambara tamin'i Jesosy fa ohatra ny tonga dia fantatra hoe izao ny zavatra misy tsy mety atao anatiko na zavatra mety. Sa tsy izy pasteur Pary? Ianao rehefa miona amin'ny Jesosy dia Jesosy tsy miteny hoe ianao nenanao ohatr'izao, ianao présent foana ohatr'izao, fa tonga dia fantatra hoe ity zavatra ity tsy mety, ka te hanontany ianao hoe any anatin'ny fonao any ve mbola misy zavatra, mbola misy lonolony amina olona anankiray ve ianao?
za miteny anareo eto jesosy fahavelombelona tsy manana atezerana amin'izaniza eto tsy no ana ho adiny jesosy amin'izany raha ito mipilipitra ty na amitaka anareo fa tiako daholo nareo tiako daholo nandrindray mety hoe tsy tafaharabako nareo mety hoe sahiranarea aza mety hoe pasteur Daniel sao dia tsy tiana non fakatitsika eto d'accord antaontsika tena andiovontsika antaontsika mba hianatra an'izany hoe l'amour ne soupçonne pas le mal d'accord voaketotsika dia manana teny anankiray hiainanao dans la semaine na isan'andro hoe tia jesosy ty teny ray ty ty fotsiny ny fikirako rehefa zay ny fikiranao dia tu demeures en Jésus fa raha tsisy teny ao anatinao dia ohatran'le sarment mainy ianao satria tsy misataché amin'Andriamanitra ianao milaza fa mino an' Jesosy nefa tsisy teny mba velona ny anatinao d'accord amen voaketotsika dia andao hanana tenin'Andriamanitra hijoroantsika na hiteny aminareo andro any hoe Dieu vous protège Dieu vous bénisse ho ambinina be anao voaketo nefa tsisy tenin'Andriamanitra velona atao anatinao dia mamitaka anareo fa ny zavatra promesy afaka teneniko anareo androany dia hoe manana tenin'Andriamanitra velona atao anatinareo dia momba anareo Jesosy zay fotsiny amen zay misaraketsika dia manana tenin'Andriamanitra teneny eo akaikinao misaraketsika dia manana teny anankiray hijoroanao fotsiny fa tadidio hoe misy foana tiahaka n'iny teny iny misy tiahaka n'iny teny iny fa fikiro iny aza mijery amin'ny fahitana zany na amin'ny émotion fa mamitaka atsika ireo mamitaka atsika ny émotion sy ny sentiment fiarahana amin'i Jesosy tsisy sentiment fa le finoana fotsiny hoe zao ny teninao Jesosy dia mino zay le toro-teny teo misaotra Jesosy voninahitra anao mandrakizay isaraketo zay Jesosy dia ame teny ny olona tsirairay hijoroanay ame teny zay rehetrarehetra hijoroanay mandritry ny semaine mandritry ny journée anay mandritry ny fiainana eto amin'ity tany fandalovana ty misaotra Jesosy voninahitra anao mandrakizay dia razilaza amen misaotra Alléluia. Lorsque hiaritsangana dia hideran'Andriamanitra faraparany miaraka eto fa ny fiderana dia mitohy any an-trano amen mitohy ny an-dalana quand l'esprit de Dieu habite en moi je chante comme David hey chante
comme David. Et j'adore, j'adore comme David. J'adore comme David. Alléluia, alléluia. Bonne semaine bénie à tout le monde. Saint Jesus Lord. Amen. tuzawa